La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Lavage Kiri. Manoatra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Herinandro nanankarem-baovao ity herinandro ifarana ity. Herinandro nahafana ny taratra ihany koa fa haingam-pandeha tokoa ny fitondrana ankehitriny. Tapitra hatreo ny andraso-andraso sy ny filazana ity nosy ity ho au pays de Moramora. Fehezanteny mifono fandraby rabiana fampiasa ny vahiny manoloana ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra haingana sy ara-potoana nataony mpitondra hatr'izay manoloana ny tsy fisian'ny fampandrosoana sy ny fahantrana lalina mahazo ny firenena. Nisy ny olon-tsotra nanao fihetsika androany tetsy Antaninarenina, manohitra ny famarotana ny zaridaina. Efa mandeha ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity, hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, nandritra ny fandalovany teny an-toerana. Nanamafy ny tena ny fatsekeny io famarotana io, ary fepetra maro no raisy ny fitondram-panjakana, manoloana ireo trangana famarotana ny tanin'ny kominina rehetra. Ahina ny vakisany tohadrano ny fierenana any Toliara, araka ny nambarany lehibe ny Sapandraharaha misana ny fanajariana ny tanàna ao Andrenivohitra Toliara. Nanamafy ny tokony hisian'ny fanamboarana izany ity farany. Ankizy manan-talenta amin'ny firana, mpianakavy, valo izy ireo no mihira eny an-dalambe ary saika hita amin'ny toerana maro eto Antananarivo toa ny eny Antaninarenina. Ny momba azy ireo indray no entina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Tsy nahasakana ny Juan Guaido ny fandrarana azy tsy hivoaka ny Venezuela. Tonga soamantsara tany Kolombiana tena nanatrika ilay fampisehoana, hetsika famorim-bahoaka fangatana ny fidiran'ireo fanampiana avy any Amerika ho any Venezuela. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Sabotsy fatelo amby roapolo ny volana febroary taona 2024. Manolotra ny arahaba tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity manasanao mpanajana anaraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny afarany. Anomboantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Herinandro nanankarem-baovao ity herinandro ifarana ity. Herinandro nahafana ny taratra ihany koa fa haingam-pandeha tokoa ny fitondrana ankehitriny. Tapitra hatreo ny andraso-andraso sy ny filazana ity nosy ity ho au pays de Moramora. Fehezanteny ny mifono fandraby rabiana fampiasa ny vahiny manoloana ny tsy fisiana fandraisana andraikitra haingana sy ara-potoana nataony mpitondra hatr'izay manoloana ny tsy fisian'ny fampandrosoana sy ny fahantrana lalina mahazo ny firenena. Andry Larson. Nilaza ny toerana amin'ny fitsarana ny arsevekana Antananarivo manoloana amin'ny fahafatesana pretra iray voatifitry ny Jolay teny mahitsy ny fiandohan'ity volana febroary ity. Nanofanareo mpitsehatra amin'ny fividana solombavam-bahoaka toy ny antoko politika, fiarahamonim-pirenena, ny mpampahalala vaovao momba ireo lalàna efa fifidianana ny seni ampitovy fari-pahalalana ireo mpitsehatra rehetra ireo. Namoaka amin'ny fanadihadiana nataony nandritra ny volana janoary ka hatramin'ny volana martsa taona 2024 ny afrobarometra ka ny mpitandro amin'ny filaminana sy ny fitsarana no avy indrindra ny tany misy kolikoly eto Madagasikara ary 700 malagasy ny matahotra valifaty raha mametraka fitoriana raharahana kolikoly eny amin'ny Bianco. Tsy mbola araka ny tokony ho izy ihany koa ny fiainana ny demokrasia eto Madagasikara araka ity fanadihadiana ity hatrany. Tapaka tamin'ny filakevitry ministra tamin'ity herinandro ity ihany koa fa hajanona ho raika amin'ny 50 ihany ny litran'ireo solombavam-bahoaka andrafitra ny teny meram-pirenena. Tapaka ihany koa tamin'izany fa tsy hisy mihitsy ny famindram-po amin'ireo tratra manao kolikoly sy manodikody-mbolam-bahoaka manomboka eto. Namoaka ny amboaram-panambarana taona 2024 ny sefafi. Nambaran'izy ireo nandritra ny fahamoahana ity amboaram-panambarana ity fa andrasana ny tena fanovana amin'izao fitondrana vaovao izao. Zavadroa lehibe ny nambara ministra Angovo nandritra ny famaranana ny herinandro ny Angovo nandritra ity herinandro ity momba ny herinaratra eto Madagasikara. Voalohany amin'izany no hoe tsy maintsy tratra ao anatin'ny 5 taona ho avy fa ny 500 ny tokantrano malagasy dia hisitraka herinaratra avokoa ary tomba vroa eny ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Nidina kanja teny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy manoloana amin'ny fivarotana tany mpanjakana ataon'ny tompon'andraiki mpanjakana sasany
nambarany tamin'ny fidinan'io fa tsy ekena intsony ny fivarotana tamin'mpanjakana toy nisy teo aloha ary tsy maintsy andraisana fepetritra ireo nanao izany. Tapitra tro ihany koa ny gabraraka izany amin'ny fananaraotapahefana fanao ny sasany tamin'ny fivarotana tamin'mpanjakana. Ireo rehetr'ireo dia irariana tokoa fa isy fiatraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ary azo hitarafana avy hatrany fa hiatsara amin'izay no avy ny vahoaka malagasy. Fanody mandry androany sabotsy 17 febroary 2024 teo amin'ny 20 taona ny kosa Iramatoa Tsiranana Rufine zanaka fahatelo ny filoham-pirenena malagasy voalohany Philibert Tsiranana izy nanao politika ny tenany efa filohany antoko PSD na ny Parti Social Démocrate izy ary efa ministry ny fitsinjaram-pahefana nandritra ny gouvernemanta Jean Omer Berzik tamin'ny taona 2024 nivoaka tao amin'ny sekoly ambony ny fitantanan-draharam-panjakana na ENAM École nationale d'administration de Madagascar manana ny mari-boninahitra ambony administrateur civil de classe exceptionnelle ihany koa ny tenany izay eto amin'ny Cool TV FM dia mira fiononana feno sy miaraory amin'ny fianakaviana manontolo. Fa lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa nisy ny olon-tsotra nanao hetsika androany tetsy Antaninarenina manohitra ny famarotana ny zaridaina efa mandeha ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy nandritra ny fahatongavany teny an-toerana nanamafy ny tenany fa tsy ekeny io famarotana io ary fepetra maro no raisy ny fitondram-panjakana manoloana ireo tranga famarotana ny tany ny komina rehetra iantandriana efa. Io atoandro io nisy ireo olon-tsotra ny fampitoana tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina antony ny fandavan'izy ireo ny famarotana ity zaridaina ity. Mariko atao panomboana avy hatrany fa ny antso natao tamin'ny Facebook maky dia tsy nisy resaka hoe soloa karana vazaha magasy fa ity domaine public zay te-hividy sy te-hivarotra an'ity dia tonga dia tsy azo atao foana avy hatrany zavatra any satria tsy azo amidy ny domaine public. Zay ny antony ijoloantsika teto zany tsy nisy mihitsy hatramin'ny andro dradama voalohany afaka milaza fa tokony ty tany ity fa kianja iombonana kianja mpanjakana kianjam-bahoaka ty hatramin'izay dia mahagaga fa tamin'ny tondasa teo misy olona namoaka taratasy hoe izy ny vidy Antaninarenina ny zaridaina zany nanamafy ny tsy faneken'ny fitondram-panjakana malagasy ankehitriny ny famarotana izany nandritra ny fandalovan'ny teny an-toerana ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy Adzo Andriananarivelo isy raha ny fanazavana ny fepetra ho raisina. Araka ny tantara ty marina zay tao amin'ny ministera ary araka ny fampiresantsika moa dia tsy maintsy misy fepetra ho raisina fa rehefa nandinika izay dia hitanareo eo amin'ny ao anatin'ny fotoana fohy fa tsy araky ny vaovao mivoaka rehetrarehetra reny fa misy tompon'andraikitra nanomboka tany amin'ny commune ka hatrany amin'ny fananantany no nray tsy kombakomba nanao taratasy tsy mitombona mivarotana ny fananana Antananarivo amin'izao fotoana izao ary nareo mantsy moa hoe mila mandray andraikitra ny fanjakana dia mananteny izay fa ny vahoaka ihany koa dia ayandray andraikitra ary tena sahijoro manampy ny fanjakana anenjika an'ireo olona rehetrarehetra raha ngory fototsiny hafa amin'izao zavatra izao tsy afaka miteny zavatra betsaka aminareo androany fa ho hitanareo anatin'ny fotoana fohy hoe iza sy iza daholo satria tsy maintsy andeha ny fanadihadiana mandeha ny fikarohana efa ampelantananay tsara amin'ny tsipiriany daholo zao ny taratasy rehetrarehetra fa tsy tanty aloha ny afaka resahako aminareo raha mbola ny fanjakana ny eo tsy ho azo nizanizy zany mihitsiny efa mampitandrina anazy zany zay zao aloha. Tsy ny zaridaina Antaninarenina ihany no voakasiky ny fanadihadiana sy ny fandraisana fepetra avy amin'ny fanjakana fa ireo tanin'ny komina rehetra namidy sy ara-dalàna manerana ny nosy dia voakasiky izany avokoa. Marina fa nisy hoe fitoriana nataon'ny ortana dia resy tany amin'ny tribunal fa tsy midika ninina akory zay satria azo atao koa ny mamitaka ny fitsarana amin'ny zavatra tsy marina indraindray na misy zavatra hafa koa ambadiky ny fitsarana tsy azo leferina zany fa tsy azo ekena araka ny voalaza teo tsy ity ihany fa ny tany commune urbaine tena zany hoe tany mpanjakana eto Antananarivo rehetrarehetra dia tsy maintsy averinay amin'ny fanjakana daholo ary niza tompony andraikitra amin'ny commune urbaine na amin'izao na teo aloha voaroroy amin'izany
dia tsy maintsy hoenjehana araka ny lalàna daholo fa tsika tsy afaka miafinafina ao ambadiky ny hoe ianona nanao sonian'izao anananay amin'ny tsipriany daholo izy rehetrarehetra eo dia ho hitanareo eo ny toerana satria raha-pitsarana le izy rahana fanadiadiana fa ny afaka ilazako aminareo tsy maintsy miverina ary foananay tsy maintsy miverina amin'ny fanjakana daholo ireo tany commune urbaine rehetrarehetra ireo na midimity tao anatin'ny roa taona sy telo taona izay aloha dia efa ary be da be ny tompon'andraikitra amin'le izy ary tompon'andraikitra ao anatiny amin'izany na olona any amin'ny fananantany na olona amin'ny commune urbaine na any amin'ny fitsarana ary efa fantatra daholo le olon'ireo amin'izao fotoana izao ny eritreritra hoe aka tany-panjakana ohatr'izao fotsiny izany araka ny voalaza tao domaine public tony dia tsy amin'izao fitondrana izao ny isiny izany ary tsy lany fotoana izy raha izay no ataony eo. Maro ireo tanim-panjakana nahitana olon-tsotra na kominina nivarotra manerana nosy. Ohatra amin'izany namarotana ireo tany 100 ariary metatra toradroa dia ny vato. Ny famarotana amin'ny olon-tsotra ny ambanin'ny zaridaina Antaninarenina, ny tanin'ny CEG Analamahitsy, ny manoloana ny EPP Behoririka, ankoatra ireo ny etsy amin'ny Esplanady Analakely sy ny maro hafa. Raha ny fanazavana hivoaka tsy ho ela ny valin'ny fanadihadiana natao momba ireo tanim-panjakana nisy ny varotra ireo. Lafim-baovao eo amin'ny fitandrona ny filaminana indray kosa naseho ambany faneva omaly ireo generaly miisa 12 nahazo ny laharam-boninahitra général de brigade sy général de division tamin'ny taona 2024 lasa iny. Izy ireo izay nofantenana manokana araka ny adidy sy andraikitra ny sahan'ny avy. Fanadihadiana ary. Nomena sainam-pirenena misy ny anarany sy ny tarigetra nomaly tetsy amin'ny CCI Vato ireo generaly miisa 12 voafantina tamin'ny taona 2024 ho fanamariana ny fiakarany laharam-boninahitra ho fampatsiahivana ihany koa ny adidy sy andraikitra miandry azy ireo. Nisy tao anatin'izany ny colonel izay niakatra ho général de brigade, tao ihany koa ny général de brigade izay niakatra ho général de division. Araka ny fantatrareo dia isa-taona misy le fiakarana laharam-boninahitra général arakaraky ny masivana napetraky ny fitondram-panjakana mikasika an'izany. Izay zavatra tsy mahagaga akory satria ireo olona ireo tena vita taona maromaro tao amin'ny fibaikona na fandalovana amina laharam-boninahitra anankiray, laharam-boninahitra colonel ho an'ireo miakatra général de brigade na koa laharam-boninahitra général de brigade ho an'ireo miakatra général de division. Izay zavatra anatiny statut général des militaires zany. Général de brigade Boutou Estélin. Général de brigade Manassé Chamananga. Sehatry ny fitsinjaram-pahefana indray kosa tsy mbola nahitamba-olana treto ny raharaha eo anivon'ny fokotany maro ao amin'ny komina Ivato. Tsy eken'ireo vahoaka ny filoham-pokotany vaovao napetraka araka ny baikony ben'ny tanàna. Takin'izy ireo ny anatanterana ny fifidianana filoham-pokotany. Ny firosoana amin'izany anefa izay ilana fanitsina ny lalam-pandrenana. Fezory Rafaly. Mianjandroany tady eo amin'ireo filoham-pokotany voatendry tamin'ny baikon'ny ben'ny tanàna ao Ivato sy ireo vahoaka izay tsy manaiky ny fanoloana ny filoham-pokotan'izy ireo teo aloha. Misy amin'ireo filoham-pokotany vaovao voatendry raha ny fanazavan'ny fokon'olona no tsy mipetraka amin'ny toerana iadidiny akory. Ny vory manoloan'izany ireo fokon'olona mangataka ny poirana izay hitantana ny fokotany avy amin'izy ireo ihany amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny zavatra angatahanay zany amin'ny any ambony any hoe alao le vahoaka mihitsy zany no hifidy hoe tiany olona tianay hitondra an'ity K5 ty fa tsy olona tenitendrena fotsiny nefa tsy malala marary an'le vahoaka eto amin'ity faritra misy anay ity ka zay mba angatahanay tompoko. Tsy manaiky an'io tendreny ben'ny tanàna io satria le izy lasa ohatra didy jadona ihany tena maro satria raha ny président sekteran'ny K5 hatramin'izay mahita ny tsara lalana hoe ity ny couloiran'ny ny vahoaka ny fijalian'ny olona izy mahavita ny asa tsara. Zao lasa tsy mety raha ohatra hoe olona tsy mahalala ny lotraniko fatany fa ny toerana misy any laza ny andraholy kely nefa zaka K5 tsy mety tsony kosa le hoe tikano tsy tikano ho an'ny vahoaka satria rehefa misy ny fifidianana ho anjareo le bebe mitady antsika vahoaka zareo isafidy antsika fa maninona moa rehefa tonga le olona ty hitondra antsika na ty fotony maninona ny olona tendrena no atao
dia izany zany efa zavatra tsy ekena. Ankilany tsy misy fantatra ny lehibe ny distrika eny an-toerana ny fanendrena ireo filoham-pokotany vaovao ireo raha ny fanazavana hatrany. Tsisy fantatry ny chef distrika mihitsy zany nomination zany ko mangataka ny ministerany atitany zahay mangataka amin'ny filoko zay atonga ny fifidianana angakaingana eto amin'ity fokotanina ity. Filoham-pokotany 7 amin'ny 9 amin'ny komina Ivato ny voakasika izay fanoloana izay raha tsy ahivina ankoatra ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina sy ny mahery ny arivo isa no efa voahangona amin'ny fokotany iray hitakina ny anatanterahana ny fifidianana eo anivon'ny fokotany izay fototry ny fampandrosoana ifotony sy ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny firosoana amin'izay fifidianana ifotony izay ilana fanitsina ny lalam-panorenana. Ankilany fiezahana ifehy ny fifidianana ho avy no andraisan'ireo mponina ny fanoloana ny filoham-pokotany any an-toerana. Lafim-baovao hafa indray nandritra ny famaranana ny herinandro ny angofo tetsy amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo no nanambarany ministry ny angofo fa efa hita ny vahaolana ialana amin'ny fahatapahan-jiro matetika na ny délestage eto Madagasikara tsy ho ela intsony ny fampiarana io vahaolana io. Anjirarson. Fepetra Vojimaika ihany no niraisina tamin'ny fampitomboana famatsiana solika teto Antananarivo tamin'ny farany herinandro lasa iny na mahala ny olona ny délestage. Efa hita nefa ny vahaolana ialana amin'ny fahatapahan-jiro ankehitriny, hoy ny ministry ny angovo nandritra ny famaranana ny herinandro ny angovo tetsy amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo. Efa maro ihany koa ireo mpandraharaha no nanaiky ny fampidinika amin'ny fomba vaovao hamatsiana solika ny orinasa Jirama hoy hatrany ny fanazavana. Isan'ny efa fepetra Vojimaika ny raisina ho an'Antananarivo. Angambany efa hitanareo vokatriny tsy misy délestage tsony eto Antananarivo nanomboka tamin'ny sabotsy. Dia nahazo koa zany zay fepetra avy any amin'ny fanjakana sy avy any amin'ny praministra mba ho atao an'izany koa ireo tanàna entora izay mbola misy délestage hatramin'izao. Dia manomana amin'ireo fepetra maika koa zany zay tanàna entora eo mba foanana ihany koa délestage any amin'ireo tanàna ireo. Zany fepetra zany mila jerena tanàna isaka ny tanàna hitanareo fa ny tanàna samy hafa. Ny sasany zany efa misy groupe efa tonga any amin'ny tanàna efa mahazo vahaolana zany. Ny sasany zany tsy maintsy ampitomboana ny stokon'ny solika vahaolana hafa zany. Nanambara ihany koa nandritra ity famaranana ny herinandro ny angovo ity ny ministry ny angovo ny amin'ny roviana lehibe roa tsy maintsy tratrary ministera iandraiketana ao anatin'ny 5 taona ho avy. Voalohany amin'izany ny sitrahany 500 ny tokantrano malagasy herinaratra ary faharoa ny tsy maintsy ampitomboana havoroaheny ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Amin'ny sehatry ny fandraharahana kosa indray maro ireo tsindry azo lena mahazo ireo mpandraharaha toy ny fanafarana entana avy any ivelany izay maro ny vola aloha ankoatra ny hetra hoy ny mpikambana eo anivon'ny SPAM na ny syndicat patronal malagasy. Manoloana izany dia nisy ny famelabelarana sy fanomezana fanazavana avy amin'ny DGI na ny Direction Générale des Impôts momba ny loi des finances 2019 ho an'ireo mpikambana ao amin'ny SPAM omaly fanampanazavana. Maro ireo tsindry azo lena mahazo ireo mpandraharaha toy ny fanafarana entana avy any ivelany izay maro ny vola aloha ankoatra ny fetra. Eo ihany koa ny famoahana entana ao amin'ny seranatsambon'ny Tomasina izay ahitana fiakarana hatrany ny vola aloha amin'izany raha nambaran'izy ireo. SPAM aloha zany dia syndicat patronal malagasy na sehipivoarana sy andrarana eto Madagasikara. Zany hoe arak'izay maha syndicat zay dia vondrona mpandraharaha maromaro zany mitambatra ao anatin'ny syndicat iray mba ahafahana milaza ny etaeta sy ny olana mitranga amin'ny mpandraharaha tsirairay avy zany dia manambatra n'izay olana izay dia manolotra vahaolana izy. Dia androany zany tsika dia misy formation momba ny hetra miaraka amin'ny DGI. Dia io androany io dia resaka manazava zany ny DGI mitondra ny momba ny loi des finances 2019. Araka izany toetra ny fiara-miasa eo amin'ny syndicat patronal malagasy sy ny DGI na ny Direction Générale des Impôts Madagasikara. Nanatanteraka famelabelarana sy fanomezana fanazavana fanampiny momba ny loi des finances 2019 ireo mpikambana ao aminy niaraka tamin'ny DGI sy ny SPAM omaly tetsy Ambodivona. Tanjona ny anatsara ny fomba fiasa sy ny ampahomby ny fandraharana eto amintsika. Ny SPAM no voalohany nahazo ity fanomezana fanazavana momba ny loi des finances 2019 ity avy amin'ny DGI raha ny fanazavana hatrany.
Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa ina ny vakisany tohadrano ny fiherenana any Toliara araka ny fanambarany lehibe ny Sapandrara misana ny fanajariana ny tanàna ao an-drenivohitry Toliara. Nanamafy ny tokony isia ny fanamboarana izany tsy farany fanampanazavana hoetiny miantarandrianefa. Marefo izay no azo ilazana ny tohadrano ny fiherenana ao Toliara tato anatin'ny taona maro. Ankehitriny manoloana ny fotoam-pahavaratra sy ny mety fandalovan'ny-drivo-doza, manay ny mponina ny antoerana ny mety hiverenan'ny fivakisana indray. Tena atahorana mihitsy tompoko satria efa misy infiltration zao midiky efa vita eo, efa tonga no orambe misy rano ny fiherenana zany ka mahazo ny morony dia misy infiltration mivoaka avy midigy sy mandalo ny rotidigy mivoaka atao amin'ny sambikilikily atao vadikato. Dikandray marefo dia marefo fa raha mitombo zay fekafidepli zay mety mialrava tanteraka le diky. Fanavaozana ity tohadrano ity no vahaolana nambarany mponina sy ny tompon'andraikitra samihafa ahafahana mifeny mety ho fiakaran-drano. Fanavaozana izay efa nampanantenan'ny filohan'ny repoblika ny vahoaka ny antoerana. Tena vahaolana dia vahaolana mihitsy tokony navaozana le izy ary hitako fa ao anatin'ny politikan'ny gouvernement zany isan'ny tena raindreo kaiky io ary isan'ny tena fantatry mihitsy satria misy efa niarina samy akadikia rahatrano zay ary mahalala tsara ny olana misy ary ny zavatry zany tsy ataony ambanin-javatra zany fa zanay fa ny fanjakana zany dia no kaiky ary anatinay ary mazay matoky zany ary mantena. Nisy ratsihivana ny fitsidiana nataon'ny filoha niaraka tamin'ny minisitry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy Ajo Andriananarivelo tany an-toerana nentina nijerena vahaolana mikasika ity tohadrano ity. Raha iverenana, imbetsaka no efa vaky ny diky fiarenana. Tranga izay efa nanomboka ny taona 770 izay nahatondraka tanàna maro toa ny Besakoa, Andaboly, Anketa sy ny maro hafa. Teo ihany koa ny fivakisana nateraky ny rivo-doza ny taona 2014. Isento kelikely anaraka dokam-barotra isika fa rehefa avy eo dia mbola iverina eto anatin'ny tapany faharoa anarana ny Facebook sy ny ankizy eo ihany koa ny resaka andro ho an'ny skoto dia mbola hoarana ao anatin'izany tapany faharoa izany hatrany ny resaka pira eny an-dalabe rehefa eo ary. J'ai envie qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Je pense que toi et moi, on peut faire des choses extraordinaires. Je te veux partout avec moi. Et tu sais quoi? Je te kiffe. Pour la Saint-Valentin, je te kiffe en 4G. Découvre le WeKiff 4G et plein d'autres kiffs à partir de 50 000 arrières. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. La vache qui rit, sady matsiro no mampazoto manery, misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Efa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit, au finaritra ny tontolo andronao. C'est tout ce qu'il a fallu pour conduire l'humanité au bord de l'extinction. Les peuples se sont relevés. Une nouvelle ère est née. Celle des cités prédatrices. La loi du plus rapide. Rien ne peut lui résister. Nous devons arrêter Londres avant qu'elle nous détruise. Tu es sûr que tu veux y aller? Une fois entré, on ne pourra plus reculer. Il le faut.
Mortel Injains izay indray ny horonan-tsary arainao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV amin'ity alina ity fa ao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao hatrany fanovana ny toe-tsaina hahaizaka tena irery sy andraindraikitra eo amin'ny fiarahamonina toetra iombonan'ny skoto maneran-tany raha ny fanadihadiana natao manoloana ny firoboroboan'ny teknôlôjia afaka mifameno tanteraka ny skotisma sy ny teknôlôjia ary ny tanora omaly no nankalazana maneran-tany ny andro ho an'ny skotisma isan'ny nankalaza izany ny teto Madagasikara. Fizakany tena fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina, fanajana sy fanampiana ny hafa izay amin'ny ankapobeny toetra tovoziny ireo tanora amin'ny alalan'ny skotisma raha ny fanazavan'izy ireo. Enina ambin'ny folo taona izay no nanao skoto aza nefa tsy tamin'ny mbola kely dia efa nanao skoto dia maro ny tombontsoa azoko tao anatin'ilay izy meko ohatra vitsivitsy fotsiny hoe eo amin'ny resaka fahasahina angambany fahasahina raha taloha tsy nahay hoe miresaka amina olana mitarika zavatra fa zao lehibe zao dia efa ao anaty ilay izy hoe rehefa misy zavatra atao dia mila manana fahasahina. Zao izay zany nanao skoto dia afa misy hoe skoto dia ohatran'ny loha hevitra ny androany zao hoe mahay mitarika ny skoto zazavavy ohatran'ny tovovavy tsotra dia fitaratra izay eny amin'ny fiarahamonina mahay mandamina fotoana dia alama tsara fotoana mandritra tontolo andro mba tsy fangarongaro dia ny fanampiana ny ao an-trano koa mahay mandray anjara amin'ny zavatra rehetra atao ao an-trano. Raha ny tantara fampianarana ny tanora ireo toetra maha-olombanona ny antom-pisian'ny skotisma maneran-tany isan'ny mahaliana ny tanora amin'izao ny teknôlôjia raha ny fanazavana afaka mifameno tanteraka ny skotisma sy ny teknôlôjia ary ny tanora. Ho an'ny ankizivavy mety hoe variana amin'ny teknôlôjia ny resahana teo izany hoe lafim-piainana rehetra dia misy fanabeazana skotisma amin'ny fomba skoto éducation formelle na hoe tsy manara-drafitra inona ny lafitsarany inona ny fahaiza-manao tokony ananana satria amin'izao dia efa misy fitenenana hoe izay tsy mahay mikirakira ohatra dia ohatrany hoe izy mihitsy no tsy mahay mamaky teny sy manosy ny fiainana rehetra dia misy lafitsarany sy lafiratsiny ary ato amin'ny skotisma moa dia ampianarina mijeren'izay hoe inona ny lafiratsiny ary inona ny lafitsarany ary ahoana ny anao soavana ny hijerenana izay hoe hanavao ny tontolo tsaratsara koa hatramin'izay dia anisan'ny tsy hoe ny teknôlôjia ny ratsy fa ny fampiasana azy mety hoe ho rafitsarana na ho ratsy lafiratsy. Omaly 20 febroary no nankalazana maneran-tany ny andro ho an'ny skotisma isan'ny nankalaza izany ny teto Madagasikara. Androany nisy ny fanamariana izany tamin'ny alalan'ny andron'ny fifampatsiarovana na ny journée mondiale de la pensée izay rahan'ireo skoto zazavavy maneran-tany. Fahatsiarovana ny andro ny 20 febroary izay andro nahaterahan'ny mpanorina ny skoto Lord Robert Baden-Powell izay nifanojy ihany koa tamin'ny 10 taona nanombohan'ny skotisma zazavavy maneran-tany. Mbola atao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao hatrany amin'izao fotoana izao dia miaraka amintsika eto Ramatoa mbola Ratsia Rovala tompona andraikitra ny cours en ligne ao amin'ny groupe INSP NMAD miarabanao tompoko. Miarabanao mampionina dia miaraban'ny mpijery ny tokantrano rehetra any. Araka ny efa natsidika teo dia tompona andraikitra cours en ligne ao amin'ny INSP NMAD izy araka izany dia hitondra amintsika ny resaka cours en ligne ao amin'izay INSP NMAD izay voalohany indrindra manahoana ny fizotriny izay fianarana ny endrikendrikin'izay cours en ligne ao amin'ny INSP NMAD izay. Ny fizotry ny cours en ligne na ny endrikendrik'ilay cours en ligne moa zany hoe amin'ny maha en ligne azy dia tsy mitovy amin'ny téléenseignement zany hoe tsy misy ny envoi ohatra ny any amin'ny téléenseignement zany fa ny cours rehetra dia alaina ao amin'ny tranonkalany INSP NMAD zany ny ao amin'ny INSP-NMAD.mg zany hoe misy zany identifiant menan'ilay ankizy dia iny no ahafahany manao téléchargement misintona an'ilay cours rehetrarehetra ao anivon'izay tranokala izay. Raha ny fizotrony manokana moa zany dia mizara module efatra ny
taona iray raha ohatra hiditra première année izany izy marihana moa zany fa hatrany amin'ny 5e année ny degré an'le fianarana moa zany na ny ataontsika hoe ny diplôme azo zany hatrany amin'ny M2 dia ny fizotrany zany dia misy module efatra io dia isaky ny module à chaque fin de module moa zany filazana azy isaky ny farana module iray dia misy ny atao hoe examen de fin de module na fanadinana zany zay ataon'ny mpianatra ihany koa en direct zany hoe ao anatin'ilay tranokala ihany dia ny manamarika an'ity sy cours en ligne ity ihany koa moa zany zay mampiavaka azy mihoatra ny télé-enseignement dia hoe raha misy zany ao anatin'izay fampianarana izay amin'ny maha en ligne azy ka misy fanazavana ilain'ilay mpianatra makasika na cours anankiray amina matière iray dia afaka izy miditra ao anatina forum na ihany koa miditra manao chat na miresaka mavatana zany amin'ny mpampianatra tompona andraikitra amin'ilay cours zany ahafahany mahazo ny fanazavana izay ilainy. Manahoana kosa indray ny fepetra ahafahan'ny olona miditra ao anatin'izay cours en ligne izay dia inona avy ireo karazana ataontsika hoe filière hita ao anatin'izany. Ny fepetra moa zany dia ohatrany amin'ny université rehetrarehetra ihany raha hiditra première année zany nataona voalohany dia ny tsy maintsy manana bac izy zany dia ny raha hiakatra deuxième année izy dia manana efa nanao L1 zany farafaratsiny tany amin'izy sekoly ny angano ny aviany zany dia ohatr'izay hatrany ny L3 tsy maintsy manana DTS zany dia ny L3 ny hiakatra M1 zany tsy maintsy manana ny licence niveau licence dia ny hiakatra M2 dia tsy maintsy manana niveau M1 zany na ny bac plus 4 zany. Tranokala ny resaka eto zany hoe efa miroborobo tokoa izany eto amintsika be mpampiasa betsaka ihany koa ireo olona izay matetika tratra na soloky ao anatin'izany tranokala zany tsy resaka fotsiny ankoatrany hoe resaka asana ihany koa fianarana tahaka izao inona ny ataontsika hoe garantie na sécurité ho an'izay cours en ligne ao amin'ny INSP NMAD izay. Ny garantie moa zany dia mazava ho azy moa ny INSP NMAD dia université efa nisy efa 10 taona lasa izay dia ny garantie ao anatin'ny fifandraisan'ny mpianatra sy ny mpampianatra zany sy ny sekoly dia amin'le hoe amin'ny resaka fahazahoan'le mpianatra zany an'ilay cours raha vantany vao manao fisoratana anarana izy zany hoe raha vao voasoratra anarana izy zany ao anaty marihana moa zany fa ao anatin'ny cours en ligne io zany dia misy filière maromaro misy ny droit et technique des affaires misy ny paramédia ihany koa misy ny banque et microfinance misy ihany koa ny gestion sy ny transit et douane ny makasika ny le raha kapika zany le garantie dia hoe raha vantany vao vita soratra anarana le olona dia mandefa zay mail mandefa mailaka zany zay aminy hoe efa vita voasoratra anarana izy avy eo mbola miantso ihany koa zany zay rehefa avy eo hoe efa vita soratra anarana ianao efa ao avokoa ny mahakasika anao dia afaka mitsofoka ianao amin'reto identifiant reto zany hoe misy code omena ianazy zany ahafahany misintona an'le le cours zany alainy ao anatin'le tranokala ny INSP NMAD. Ankasitrana indrindra raha matombola raha tsy rovola nitondran'izay fanampanazavana nitondran'izay fanazavana misy izay mikasika an'izay cours en ligne ao amin'ny INSP NMAD izay. Makasitraka tompoko. Mitohy-hatrany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tsy mbola voafeny fampiasany ankizy ny tambazotra tserasera eto Madagasikara. Karazany maro anefa ny loza mety mahazo ny zaza tsy ampy taona amin'ny alalan'ny fampiasana izany araka ny nivohitra androany nandritra ny Etsika Bashkan tetsy an-tanimena. Miantarandrianefa. Ankizy roa amin'ny 5 latsaky ny 12 taona no mampiasa internet isanandro. Amin'ny alalan'ny finday no idirany ampahanbetsaka amin'izy ireo anaty tambazotra tserasera. Hatreto anefa tsy mbola voafeny tontolon'ny internet sy ny ankizy tsy ampy taona eto amintsika. Ny zavatra misy manko amin'izao fotoana izao zany dia hoe misy fampiasana ankizy an'io internet io zany misy risque, misy danger.
matetika moa zany ohatra ny hoe variana hoe ny fampiasana ny internet ifandraisany amin'ny fianakaviany, hitadiavany fahalalana momba ny fianarany, ialany voly, ohatra hoe manao jeu izy ao ohatra. Kanefa ambadiky ireny zavatra ireny zany misy ihany koa ny risque maro isan-karazany izay mety mampidi-doza an'ilay ankizy. Ohatra zao ataontsika hoe ny resaka intimidation, ohatra mety hoe maka sary ilay ankizy dia nefa maka sary io tsy eritreretina fa mety hoe ny olona mahita an'iny mety manaratsy an'ilay izy hoe ratsy ianao, ratsy be ianao sy ny sisa ny sisa, dia reny miverimberina dia accumuler ilay ankizy dia lasa mitondra pression ho anazy dia lasa mety hoe miafarany amin'ny resaka hoe famonotena ohatra. Misy amin'ireo tambazotra tserasera no mametra ny fampiasan'izany tahaka ny Facebook, izay ankehitrito tsy voahaja araka ny tokony ho izy zany. Izay manko ilay izy zany ny ankizy rehetrarehetra aloha zany dia afaka mampiasa ny internet, marina ohatra hoe ny Facebook zao tena metraka hoe tokony apartiran'ny 13 ans ny ankizy vao tokony manana zany compte Facebook zany. Nefa rehetantsika ankizy 7 taona, 9 taona, 10 taona dia efa afaka miditra ao anatin'izao satria mety ho vaniny ankizy angena ny taonany ary efa tsisy ahafahana hoe mifehy amin'izay zavatra izay zany. Zany hoe ny internet aloha zany dia afaka miditra ao daholo ny olona rehetrarehetra kanefa mety tsy mitovy kosa ny ankizy sy ny lehibe. Lehibe mety afaka mijery hoe ty zavatra ray ataoko ty alohan'ny andefasako an'ity sary ty mety avo zavatra ty dia tsy alefako. Fa ny ankizy noho izy marefo indrindra eo miresaka ara-tsaina dia nadalain'ny olona fotsiny dia efa mandefa ary izy. Amin'ny alalan'ny cybercriminalité eto amintsika no amehezana ny osika na ny mety fanararaotana mitranga any anaty tambazotra tserasera. Efa nisy ny voasazy raha tsy ahivina ny volana janoary teo. Amin'ny ankapobeny, fanabeazana, fiarovana, fandrarana ary fanasaziana no entina iarovana ny ankizy tsy ampy taona manoloana ny aterneto izay araka ny votra androany nandritry ny hetsika Barcamp dia tsy antanimena. Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa indray firana Andalambe anisan'ny vaovao ny bantoerana Tatoato. Ankizy manan-talenta amin'ny firana mpianakavy. Valo izy ireo no mira eny Andalambe ary saika hita amin'ny toerana maro eto Antananarivo toa ny eny Antaninarenina. Ny momba azy ireo indray no entina aminao atao anatin'ny fanadihadiana manaraka ity. Saika niaiky ny talentan'ireto ankizilahy ireto avokoa izay nahita ity horonan-tsary ity tamin'ny tambazotra tserasera. Valo izy ireo no mifarimbona mihira eny an-dalana, toerana ahitana azy ireo matetika ny eny Antaninarenina. Dia ny Tsavoa izay mira, dia ny Antaninarenina fanantona dia mifampiteny dia lasa miaraka. Dia mitady vola na toy mira eny anaraka. Amin'ny firika hatramin'ny firy nareo hoe mihira eny? Amin'ny folo dia katramin'ny amin'ny telo. Ao anatin'iray andro izao nareo mety hoe mahazo eo amin'ny ohatrin'ny eo 7 alina na 7 alina. Samy mihafa mihitsy satria ny olona rehetra mantsy ny feoko dia mitovy daholo any anay dia samy manana feo. Misy feo voalohany dia misy feo faharoa dia misy feo fahatelo. Tsy misy ny fianarana manokana amin'ny firana. Ny ray aman-drenin'izy ireo sy ny mpiray tanàna no mampianatra rehefa misy fotoana. 10 taona dia nampianaran'ny dadana hira. Isaky ny sabotsy sy lahady nampianaran'ny dadana satria mianatra ny latsinainy mpanjampatonga ny zoma. Ny sabotsy maraina izay mandeha mihira dia ny lahady arivo izay lahady maraina izay mandeha mihira. Dia mianatra indray? Dia ampianaran'ny dadana indray ny sabotsy ariva dia ny lahady arivo. Ary mianatra ny ampianarana? Mianatra izay misy trano fito dia mirava amin'ny 12 sasany. Efa talentany fianakaviana ankilany ny firana hoy ny iray amin'ny ren'izy ireo. Ireo koa tsisy hoe nampianarana ela be fa na ny hiranay tamin'ny vakidrazana izay moa taranaka Rakoto Fra, Zavokeliny Rakoto Fra izay dia misy ny mahay mitsoka, misy ny mahay mively amponga. Mamea ny ray aman-dreny izy, mamea ny ray aman-dreny izy fa izy aloha raha hoe tonga dia izy no andrasana hitondra sakafo, tsy hitondra zamy mihitsy izy fa le vola no omeny ny ray aman-dreny dia miteny izy mama za mividy an'ity, ohatra hoe mividy kapa kely izy na mividy stylo ray izy na cahier ray ohatra hoe ilaina any ampianarana. Izay kosa aloha tena tsisy mamorse anazy izay ray aman-dreny rehetrarehetra ireo. Raha atao fotsiny hoe mizara 2 alina avy tsy afaka haka ny anjata hoe ataty daholo le 2 alina fa hoe ohatran'ny hoe za zany no amorse be anazy fa izay omeny anay dia raisinay ray aman-dreny tsy fantany na misy raha 15 000 10 000 omeny anay dia raisinay. Misy ny fanohanana ataon'ireo tsara sitrapo amin'ny fianaran'izy valolahy. Efa namoaka rakiry ireto farany tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ny olon-tsotra iray hatreto anefa safidin'izy ireo kokoa ny hira eny Andalambe. Fa ny hirinay zao dia alaza be ra-tany satria amin'ny firana inay le mira. Fidetavana famelana
Ny mikasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo kosa indray no entina aminao manaraka ary ao atanatin'ity fanadihadiana ity ary ny votoatin'izany. Nivoaka omaly faharoa amby roapolo ny volana febroary ny laharana fahaotra 7 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo. Isan'ny lohatenim-baovao nisongadina ny akony fanendrena ireo mpiasa-panjakana ambony teto amin'ny firenena nandritra iny herinandro lasiny. Lohateny lehibe hitondra ny amin'ny Matin Hebdo izany hoe niova endrika ny mpitantana eto amin'ny firenena. L'administration change de visage ao amin'ny pejy faha-efatra sy faha-5 no ahitanao izany. Ao amin'ny pejy faha-2 no ahitanao ny fanehoan-kevitry ny ministry ny fiarovam-pirenena. Izandreo lohateny lehibe n'ity gazety mpiseho isan-kerinandro ity ny fanendrena ilay mpanao atsikana Francis Turbo hitantana raharaha ambony eto amin'ny firenena. Farany tahaka ny mazatra ao amin'ny pejy faha-10 no ahitanao ny andinindin'ny fandaharana lalino vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV. Fanadihadiana no entiny mpanao gazety Yves Richard momba ny olana nafototra misakana ny fanorenana trano tsy ara-dalàna eny amin'ny faritra avo eto Antananarivo renivohitra. Fandaharana lalino arainao eto amin'ny Cool TV isaky ny alahady amin'ny 7:00. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa tsy nasakana ny Juan Guaido ny fandrarana azy tsy hivoaka ny Venezuela. Tonga soamatsara tany Colombiana tena nanatrika ilay fampisehoana hetsika famorim-bahoaka fangatana ny fidiran'ireo fanampiana avy any Amerika ho any Venezuela. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Tonga amin'ny tanjony ihany Juan Guaido nateo aza ny fandrarana azy tsy hivoaka amin'ny faritra misy azy. Nivoaka soamatsara ny Venezuela ihany ity farany ho any Cucuta, Colombia. Tonga eto izahay satria ny tafika dia anisany mandray anjara amin'ity raharaha ity, izany no marina. Tonga nanatrika ny fampisehoana venezueliana ny tenany izay hetsika natao niaraka ho fangatana ny fampidirana ny fanampiana avy any Amerika ao Venezuela. Olona mahatratra 5 hetsy no manohana ity hetsika ity. Isan'izany ny Colombiana sy ny Venezueliana manalina. Mitambatra eto ny Venezueliana sy ny Colombiana ho amin'ny fahafahana. Tena matsikaiky izany, efa manakaiky ny fahafana avokoa ireo olona rehetra voakasiky ny fijaliana hatramin'izay. Tena mampisy fihetseham-po mihitsy ny hetsika tahaka izao. Faly izahay mitambatra eto ho any Venezuela. Richard Branson, miliardera britanika no mpikarakara ity hetsika ity. Manantena mafy ny atongava ny fanampiana hatramin'ny $100,000. Tsy kisendrasendra nefa ny nisafidianana ny renivohitra Cucuta hanatanterahana ny hetsika fa noho ity toerana ity efa natao ny tobian'ireo fanampiana izay efa tonga 2 herinandro lasa avy any Washington. Ny filoha venezuelana hatreto izay mbola mitsipaka hatrany ny fahatongavan'ireo fanampiana ireo. Dia izay ihany koa no mamarana ny fotoan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV tamin'ity alina ity. Isaorana isakasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Mirary alina mahafinaritra sy farany herinandro sambatra. Veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny Lavage Kiri. Ho finaritra ny tontolo andronao.